Fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny malay misaraka groupe ho anareo zao indray ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe Krismasom-borondolo. Tantara nosoratan'ny Salohim-Boladina. Iaina soa no lalaina, lina no lafatra, volana no nantenaina, lisy no voangy, tovo no maefa, ary Clément no Nicolas. Nandray feosinana ny totosa, tovo andria amin'olona. Studio ny prod. Nafinaritra kosa aloha reny krismasialy reny e. Hita kely nantenainako. Tsy nanenenana mihitsy ny niaritra tamin'ny firy maraina taty a. Marina mihitsy izany na dia somary bedy kely aza ny tenanay e. Sa koa aza kilalaina bedibeko. Asy maefa. Ka tsy mitovy kosa angeny le lasy ny vehivavy e. Zahay aloha dia marina e. Fa mba lasa aza ho ary reto lafatra ny mbola tsy tonga ihany hatramin'izao nefa efa mifanarahana zao ary la hoe tsy misy mahazo manao tara ny vavaka androany. Eny tokoa, tsy azoko mihitsy. Ary inona zany mampitangorony letsy amin'ny sisina arabe ity zany e? Eny marina. Ndao ranga aloha jerena any a. Fa misy inona reo? Ndao ary, ndao jerena any anary. Ndao. Ie, ka nanahoana izy tato ry mamaly lalaina? Efa tsy manina loatra tsony izy fa mety efa atsiary teny izy io zao a. Ay. Tena soa ihany ianao mba dokotera sady tsy lavitry ny fiangonana ny tranonareo. Tena soa ihany tokoa aloha e. Tena mahontsaha loatra ny olona menjady amin'ity namanareo iray ity ka. Tena mampalahelo be mihitsy aloha izy e. Tena tsy teo amin'ny toerany mihitsy a. Aiza ve ka tao anatin'ny fotoana foana namoezana ny fianakaviana keliny sy izay rehetra mba nohariany zareo hatr'izay. Zany mihitsy. Nanahoana izy tato ry zareo? Reto aloha misy kafe sy mofo kely fa mino fa noana daholo izao tsika reto a. Na reo mianaka kory reto dia tena misahirana ka. Hitako. Si, inona koa ary tia nantenana miafahafy ity rehefa tia an-trano e. Hita ho akiko. Za aloha zao dia tena hinana mihitsy a. Oay, mangina aloha nareo fa io taitro lafatra e. Eny tokoa. Nanahoana kindry izay? Marary be za lohako izany. Fa aiza ary azany. Efa tsara ilay venana reny aky maty ry lafatra. Mahery izy indrindra dia izay mianaka eto foana nampiandria amin'izay azony atao rehetra. Misaotra betsaka nareo mianaka mihitsy aho fa maivana ny alahelo satria eo foana nareo. Ny havanay moa tsy mba niraharaha akory raha naheno an'ireny vaovao ratsy ireny fa nareo nefa tsy namela rery fa dia mandray ahoatra ny zanaka sy rahavavy mihitsy fa dia makasitraka sareo a. Tena tsy haiko izay marinana soa ataonareo anahy. Aza mitomany amin'izany anky lafatra. Fangatefantsika hatramin'izay na tonga an'izao ary adidinay ndry. Izany a, tsy avelanay ho resy ny fiainana izany ndry. Izany mihitsy aky a, sady tsika izao a, andray taona vaovao dia mila miatrika fiainana vaovao izany e. Eny zareo a. Efa lasa ny zavatra taloha dia manome toky anareo fa hanao izay tratry ny heriko koa. Ifanampy aminareo na dia tsy manana inona azy e. Aza manao an'izany ndry fa za zao faly be na zanaka vavy mahafinaritra kely sady mifankatia tsara amin'ny lalaina. Za koa faly be na azo rahavavy tiako sady tia anahy. Misaotra indrindra zareo a. Efa hoenimbolana saty izay ny arahako
nipetraka tamin'ny lalaina sy ny mamana. Efa neny mihitsy aza moa ny fiantsoko amin'ny matavoangy satria dia tena olona tsotra izy ary tsy te hampisy elanelana eo aminay. Sambatra ihany aloha za manana ny zareo e. Inona moa no mahaory ato? Efa akaiky koa tia mibaka dia mila mifadoka amin'ny fianarana. Asa raha ho vitako izany fa ny saiko tsy mety hifadoka loatra amin'ny fianarana. Ndry andry izay nareo ry dada sy neny ary enika mahatazana aty. Tsy mijaly afa hafa ihany eo anelanareo e. Na dia atao aza hoe tao anatin'ny fahasairanana antsika. Maefa any kosa izy tsy mahatsapako roa fitiavako azy fa izy sy lalaina indray aza no mitady ho hafahafa izany. Ay, eto koa dia mandefa saina lavitra eto fa aiza koa nisy an'izany e. Azafady akia, efa masaka ny sakafo fandao amin'izay hono. Ay, eny akia, tamy. Ny ahy kosa aloha tena aleoko le misisisika ihany no mijery an'le résultat e. Mba nisahirana ny nanao an'iny dia mba misahirana koa no mijery valiny. Tena itovizako hevitra amin'lahy kosa aloha izay a. Fa tsy efa mitovy hevitra daholo ve tsika ny amin'izay e. Sady efa mifanarahana ka inona mbola hamerenana izany resaka izany eo. Fa naninona koa ary lafatra no miketoketoka tapoko ohatr'izao eo e. Tsy azoko mihitsy a. Za aloha tsy nitovy hevitra fa te hijery an'le ato amin'ny fomba tsotra reny a. Saingy hafa mihitsy rangaly miaraka amin'ny akamo ohatr'izao a. Mba miara mitebiteby eo e. Asiankoaka koa. Eny e, ka tonga aritsika ity e. Jerety fisisiana. Matsiro izany a. Ay, ka ahoana raha ny ataontsika e? Aleo tonga dia mizara efatra fotsiny izany tsika dia miamo tadidiko daholo ny numero antsika dia samy mijery eo e. Sa ahoana? Raikitra izany e, ndao ary. Mety mihitsy izany. Korazy be moa aky lafatra. Izay ny eo foana e. Hita ho a. Eo foana izay manampy andry, tsy manary andry izany mihitsy. Kivy aza reo a. Aza kivy izany. Tena kivy a. Leo fiainana e. Tsy mba misy masoandro miratra maharitra mihitsy izany ny fiainako fa vao mitady azava dia tako ny ezina foana. Mahereza kiry lafatra. Aza manary toky ohatran'izao ndry fa tsy izany ngeny nahafantaranay andry e. Miainatra ny fiainako aza reo a. Tena tsy haiko. Tsy hitako intsony izay atao e. Tena marina e. Aza miteny an'izany kiry lafatra. Na ny maheno an'izany anarako izany aza mandatsy tanteraka. Aza miteny an'izany moa ndry e. Mba lafatra hono efa mifaran'izay ratsy indrindra eto tany. Aza manome tsiny an'Andriamanitra ohatr'izany kosa kindry a. Marin'izany ka. Baka izany anie lafatra misy foana isataona e. Fa andao aloha rangahy hiala teto dia any an-trano toy izany andresantsika. Jereo nga raha tsy efa mitangorona amintsika eto daholo ny olona mahita antsika miresaka eto e. Fa aotokory zareo mba hatery-noto aloha zay ry vavy a. Ndao andeha taksi tsika. Olesy batao izy maefa. Ndao ary e. Ndao ky lafatra. Ndao. Atray. Tomatsy ary sambatra ery izany trotro maefa. Aleo fihingo tsara fa fanarotana tsisy ohatr'izao. Enjany iny androany iny a. Eto amin'izay izany vao manomboka ny atao hoe tena fiainana. Inona reny fianarana ho ataoko e? Raha le faniriako mantsy mety ho sarotra ihany a. Fa mba mampalahelo koa aloha reny nahazo any lafatra ireny e. Miseho aminy daholo ve rangaha ty loza rehetra ty. Za nefa tsy hitako hoe inona ny ataoko amin'izany. Eny e, fa na zany aza ohatra ny tsy azoko izany ny fihetsiny tamin'izaho le mibata azy niditra tao anaty taksi iny a. Za nefa efa ela ny dia lalaina fa
nefa raha ho teneniko azy zany dia asa izay ho fandraisany azy mety sanatria animba ny finamananay ve aleoloha rangaha atory amin'izay fa sady reraka koa zany a ary tao mbola tsisy tonga ihany le sisy ro vavy hatramin'izao eny e zaho koa moa vo avy ny asa dia direkta nakaty fa tsy mba nandalo tany an-tranonaka ny lafatra intsony ahoana re zany e tena tsy mbola tsapany lalaina ihany ve na dia efa aty aza no hitondrako azy fa mahafinaritra kosa aloha ty toeran'androany ity e tsy mahazatra antsika loatra no mandehandeha aty anaty natiora ohatr'izao tena mahafatifaty ihany mijery amin'ity lalainy ity ka iny molotra ny manompo mavokely iny no tena mampite hanoroka avy hatrany fa inona ary ty mahazo an'lahy ty ahoana ky avelan'lahy teny rereto fotsiny afa ela tao variana be sady ngamba tsisy miditra amin'ny lohan'ny lahy mihitsy ny zavatra nyresahako teo sa ve sao dia manana problème ary lahy ty e eny e ndao atao hoe problème ary raha izay no malaza azy e inona ary ty nanompoko vinako elany miafahafoatran'io e tsy azoko mihitsy mahefa fa misy inona ho a ka tsy hitako hoe aiza ny anombohana an'le resaka nge sy ela koa zany tsy azoko mihitsy aleo a rehefa tonga izy ro vavy dia izay vao miresaka elahy e sao dia izay no mety ka tsy misy an'izy ro vavy ho tonga zany nge hoe fa ahoany zany ho a tsy azoko mihitsy koa zany fa inona ary ny tena tiany mahefy ty atongavany misy miantso aloha ndry fa raiso dia avy eo toizana ny resakitsika e eny tokoa ndrasy raisiko ty rehefa mbola tsy teny elahy zany e allo mbola tsy tafody io zao zany amfiry fa izy ary no miantso amin'ny lalaina atao ohatran'ny ova be zany izy e sa ve efa manana olo ty ny tia namako ty e dia maninona nefa ny tsy tantarainy aminay andrasy aloha dia hitakeo ary Nicolas za io koa manko mbola somary sahirana kely Nicolas hony bandy zany no miresaka aminy ao taray kely isalary mahefa ao fa miantso anao za vao afakeo ary e ok dia ao amin'izay inona le olana lahy tsisy olana ka sady ndry aza zany mbola manana fotoana amin'olonako ndao andeha ateriko aizy ndry ataovy matotra kosa mahefa dia inona fotsiny zany nandehanantsika sela taty eny e ndao atero ary za rehefa tsy teny elahy e sady tsy azoko koa hoe efa ifampiafahafa koa zany zao manomboko zao sy ndao aingana rangafa tsy haiko hoe za ve no mihafahafa sa ny sasany nahazo akama sa tsy haiko hoe inona ny vaovao any dia adinina aty e ndao aloha andeha dia samy mandinika ny zavatra nataony koa tsika fa ohatran'le ao be koa misikotra anao eto ka na andany ianao raha andeha omendalana fa leo za hijanona eto tena leo koa rangaha za hiala fa mandreraka be azy ho zavatra ataon'izao tsy efa mahimahery iona aminazy mibandy ny antso azy teo alao rangaha hiala koa ary tsy ndana re sure ndana mandeha any tena tsy azoko mihitsy koa nahazo amin'ny mahefa androany ka tena marina raha tsy ohatrany hoe bandy hafa mihitsy no niresaka tamiko teo sy alao rangaha tsona Nicolas dia asaina laina eto
koa renina ataoko teo reny e. Manimba finamanana rangaha ty fitiavany ty a. Nefa tena tsy ho zakako mihitsy ny ahita ny lalainy eny tany amin'ny bandy hafa zany a. Inona ary tsy nitsorako ny tao am-boky taminy teo e. Nefa moa izy azy efa mahay ery hamonjy an'izany fatina Nicolas an'izany. Aleo rangaha iverenako any dia tsoriko aminy ny marina. Leo ahodina any mihitsy ny tômôbilina. Dia inona nefa ny ataoko raha efa miaraka amin'izany Nicolas an'izany zao no tratrako eo izy. Tsy rarahako rangaha zany a. Nefa raha tena olo tiany tokoa zany dia tsy mitempo fitiavana amiko mihitsy zany lalaina dia animba tanteraka amin'ny fifandraisanay ny fahafantarany hoe tia azy a. Aleo rangaha aloha fa sy efaka koa ty dia sy fandehana eo a. Ohatray ary iny misy tômôbilina tô maka azy. Sy le ty e. Tena tsy zakako rangaha zao a. Aleo fa arahako izay alehany reto androany. Ato amin'ity restaurant ty zany zareo a. Ndraso hoe jereko tsara zany bandy zany. Izy kosa aloha tsy ratsy e. Fa tsy tsara noza zany rangaha io a. Reny fa tafiditra any. Ary aleo rangaha ny bandy hiala fa tsy akaretim-po fotsiny eto a. Nefa ndraso aloha hoe mody atsoko telefônina kely izy. Tsy andray ve izy zany to ela be. Allô? Inona re zany no teneniko e? Fa ahoana ny anao e? Tao tsy miteny? Azafady kila laina. Tena azafady. Elahy ty tena tsy azoko mihitsy ka. Miezanareo indray moa le bandiko. Ka elahy tsy inona nge mampome. Efa hoe azafady ho a. Ary aiza indry zany? Ndao rangaha tohizana le pro teo a. Efa tsy afaka tsony alesy fa aleo hiteo indray manaraka. Ok are. Tsy tezitra amiko tsony. Eno a. Mazotoanareo are. Aleo aloha zany rangaha mody fa mahandreraka be zany a. Tsy afaka hitantarana izany problème zany amin'izy roa vavy koa sao dia hanimba zavatra eo mantsy. Nefa moa maninona e? Inona fotsiny mampinamana? Aleo rangaha tsoko mihitsy ireny a. Fa iza moa zany le mianjondry teo e? Namako ka. Namana lehilavy e? Ie, fa maninona? Ohatranao ihany ko. Ay, fa namana fotsiny. Fa indray e. Izy namako efa hatrambola kely. Zany. Ianao namako mpiara-miasa amiko. Dia inona moa fa samy namako nareo zany? Zany efa kitsy teo namandry zany fotsiny. Fa ahoana? Tsy misangisangy za lalainy. Tsy tiako raha mijanona finamanana zany fotsiny fifandraisantsika sindry. Za tena bany tsy mahay molakolana zany fa aleo tonga dia tsoriko fa tiako indri. Nicolas? Eno a. Ray volana izay no fankafatarantsika dia nahababa avatrany momba andry rehetra. Ary toa tsy miteny mihitsy ho andry e. Sa manaiky matoa tsy miteny. Antsasany kosa moa fa tsy tia anahy.
tsy zany fa manaky anahy koa ndry maninona nefa nytapahanao foana kosa ny teniko e zafady kilalaina zafady fa hitampitiavana be loatra dia aza tsy malala fomba e dia ahoana rosindria tampoka be loatra amiko kosa mifangatanao dia mbola tsy manakavaly moakia mampiadahaniko be any indri ohatra ny hoe avy dia tsy mampite anaiky izany mihitsy ny zavatra voaka amin'ny vavahady Nikolady io ndray ilay tsy miteny ndria sa malaiko matoa tsy miteny nenao koa izany foana ilay olona izany tsy mba afaka ny andinika mihitsy tsy adala koa rao ny taolo ny teny hoe avadio impito aloha ny lela ay zafady ary ny moki malala tena mandreraka ty bandy ty ka nga rehefa hoe bogosy dia hoe izay sipako tianao izao dia ho zakanao izao ihany efa reto tamin'reto ny sakafontsika kia dia mazodo amin'izay dia aza manao ratsy fijery be ohatr'izao moa e si dia zany kia ay ve lesy to imehezandry fotsiny indray le bandy e so ihany aza fa tsy afaka lafatra androany fa rehefa tena nandinika dia aleoko izy tsy ampahafantarina izany zavatra izany mihitsy fa maninona kosa zaniko tsy occasion be ho any laza ve lesy ny afantarany an'izany a zareo olona miara-mipetraka ao ihany inona fotsiny mahampekamy aleoko iloha nantenaina amin'izao ihany misy fotoana koa ny zavatra rehetra mila mifanampindria aza taitra laha fa tsika indray tsy mifanary izany ao fa mitady fikitsika e sur mihitsy kia fa ndeha andeha amin'izay aloha fa teny efa maizina be koa ny andro e efa mikarakara ny le zao e aleoko io zokony ny aoriana fa sao dia be dio koa zara ohatra ka hoe tsy mahalany kaly eo tonga ny an-tanàna oke ary aiza ihany ary kilalaina ny mbola tsy tonga ihany hatramin'izao hita tokoa mety mbola biasa ngamby izy izay ay izay kosa nga misy ka to dia tratralina mihitsy kindry izany androany ry lalaina hita ao izay efa ny sakafo aloha fa tsy ny andrendri reraka ary reto be asa be tany ampiasana ao maza ho toerana ary aloha dia misakafoana fa mety efa nanao koa zany ry izany tena ohatra ny tsy sakafo tsona angambo zareo mazotoana ireo mianaka dia akadozy kely fotsiny dia atory avy hatrany fa naninona ary ty sipy ty tsy fanao mihitsy izao sambola nampiaraka tany dia niaraka tamin'iza nefa sahanatrify dia ho maefa tena valaka tanteraka mihitsy ny fahitako indry izao fa ndana tokoa aloha makamaka ainy misaotra ke dia izay fa mazotoana ireo dia izany aneo aky e mba tsy nampoziko indraiky izany ka aritako izy ny lasa fafa be tena tia andrika izy hitako sy tsapako be izany izany ye fa nanafatra anao aky izy hoe aza-pahafantarina ny lafatra hony aloha fa so manahirana dia inona kiny ataoko amin'izany ozy izy indry raha za aloha no eo amin'ny toerandry dia tia avokoa izy e sady iny nefa fatandry toetra tsara hatramin'ny tsy nay mainty ny aza ndreka ke dia mahita lazaina mihitsy ka ny aky marina ny lazaiko raha tsy hoe nga maninona indray hoe efa misy bandy hafa tiandry ary toa tsy mitendry efa misy ngany ary nanomboka oviana indray tia manafinafiny ty aloha e ndry koa izany tsisy andarana mihitsy ka
ka avy de tsory fandrita ohatry ny miolakolaka be ohatry ny inonako. le bandy aloha tsy misy e fa misy an'ilay directeur anay izay ekiny manadalany lohako ao a. Aiza koa de atokisandriva e zany nefa aloha izy zany directeur e. de raha directeur de maninona olona voarovolana aveke no mifaneraserako taminy de tafabe ndriko. aleo aloha kidiny hanatsara daholo izany de hita eo a tsy mahazo manapa-kevitra tampotampoko izany mihitsy fa izany mantsy no efa antsika amin'ny olona dalako. Mba mananaka iza fa marina daholo zany a. Iza koa ary zany mipimpimpa be zany. tia indray le Nicolaky a halako ve zany directeur indry zany. ie kay le tia e. fa aza mibitabitaka be eo moa ndry fa mahasositra e. bogosy be kosa kainy indry sady manindry be. mangindry fa ino voaka nanatona antsika iny ary izy. manao onona la miasy ny namany. miaraba monsieur le directeur. salama tompoko. Ina indray ary tia fampiafafa ity andalany ity ry lalaina. Efa hoe aza tao an'izany aho a. ka tsisy ka fa andao hiaraka fa lalana iraisana ihany ana io e na dia fakaiky aza. Danaki raha andendry fa za koa nefa tonga amin'izay alehako a. za mbola manatitra andry ao an-tsena mihitsy vao mandeha miasako sady izay ne no mifanarahana teo e. Ka tsy manina nefa terina ihany zany aloha izy aloha ny anaran'ity namandry ity ry lalaina. Nantenaina ny anarako ka. Andao fa terinaina antsina zany ry nantenaina. Sarako ariko ndao ary e. Aleo ndry eo amin'ny devant. ndry tiky maninona indray e. Za kery nantenaina efa tsy gaga ntsony amin'ny avinavina kely misy io fa izay mihitsy moa le itiavako azy. Ao miakara amin'izay ary. mba tsy napoziko ndraiky izy zany ka de tsy mba nresaka amiko an'izany koa kialalalaina. Zany eky aza mba gaga hoe inona ny anafenana an'izany amindry e. De hoe maninona koa maefa tsy napafantatra an'izany amindry. De sanatria ve hoe fantatry maefa hoe taramina. Tsy raharahiako fa mila mitady fikanako rotanana andreny azy zany. De tsy voatantarako andry koa aky de fa misy inona indray. Misy bandy bogosy be zay ihany a. Directeur an'zareo ony. De tara be amin'ny mihitsy ny fahatsiraraha amin'ny mihitsy. Angaky miseho amin'ilay mahatsiravina koa zany kialalalaina. Tsy ho tafy eo koa nga za. Tonga de ataoko hitaneo tsara zany. Hatreto aloha de mbola tsy azoko tsara foana hoe inona zany ny antony tsy hitantarana an'izany aty amiko. Mba efa mifampitondratra mipirahavavy mihitsy any aky izay e. Sa ve eritreretiny alina azy raha mahafantatra an'izany. Tsy zany kosa angamba ky fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Mety efa kiala mihitsy zao zany tonga zany fa mangindry. Ay ve neny. Manao mama lalaina. Manahoana kina antenaina. Elaela indray ndry tsy hita nandalondalo a. Somary sahirana kely eo de sao mba malalaka kely de mba mandalo aty aminareo. Sady mba mamangivangy e. Misaotra mahatsiaro aky izany a. Ary mbola tsy tonga ga kilalaina. Mbola tsy tonga mihitsy izy fa mety mbola be zavatra tao ngamba ny ampiasana any ihany. Mety mbola sahirana tokoa zay izy. Avelako aloha nareo roa fa andeha akakaina kely fa tena reraka be mihitsy a. Betsaka koa izay maharary ny raisiko androan'izay ka. Eny ary. Tonga de veloma zany ianao raha tsy mifankatratra tsontsika mama lalaina. Za koa mantsy efa andeha kelikely eo. Eny ary kia, velomindry. Vita ve ny commande ndry? Efa ino mantsy le serveuse? mandreraka koa tia Nicolas tika.
nefa dia tsy maintsy miaraka amin'ny sakafo amin'ny eto na tiako na tsy tiako. Izy tokony ho tiako ihany fa tia izy manao antery vaimanty ty no alako aminy. Ina ary tia variana be ty? Oay, atao anitony aka. Bebe olona ato izany aleo eto akaiky eto ihany angamba no hipetraka ka. Dia ahoana amin'izay ho le valiny resaka tamindriny? Sy esory moa ny tananao ry Nicolas fa tsy tiako andray kosa ki. Fa maninona dia ilikilika be ohatr'izany ny bandy? fa tsy mifanarahana kosa ny hoe kitikitianao ohatr' izao za azafady ary mokia. Fa tsy lalaina very miaraka amin'ny bandy ry. Io ve zany no miaraka aminy? Nefa tazotazomin'le bandy ny tanany dia ahilina. Sa miady very eo Fanazako anao mahalehibeako anao no nekeko anao hoe hiara-misakafo aty fa tsy ho kitikitianao mihitsy. Ianao ty koa zany ohatran'ny mba sary tiavina ery. Tsy azoko mihitsy. Tena mifamaly mihitsy anie zareo zany aleo rangaha natonako eny ataovy ao anatin'ny lohanao io fa azoko atao tsara ny manajanonao amin'ny asanao io. Sady sarotra ny ery lalaina zany mitady asa zany amin'izao fotoana izao. Aza raha roton'ohatr' izany andre matotale fa misy inona zany eto ry lalaina? Mahefa fa ilahy koa zany no izy tsisy dira lahy le sy niady mifankaty aty fa miala tany lahy. Mifankaty? Lahy zany le hoe Nicolas? Za mihitsy le tia. Ary andana miala aminy fa raha tokantranonay zany ay ve ka nisy an'izany ry lalaina dia nafiam-penina tany? Tsy misy an'izany io Mahefa fa velao aloha nazava. Tsisy azavaina intsony zao fa mazava be. Mahefa endraso aloha lalaina tadiova raha mandingana indray mandeha io ianao dia efa tadiova vitatra koa ny amin'ny asanao tsy rarahako zany ento any koa ny asanao fa tsy mila lalaina lasa ihany izy maro mbola hotratrako ianao fa tsy sipany alamaina tamiko izany raha mbola zany zay faly be kiza tena tateraka ihany ny fiarahako amindry za koa aza lesiko le tena namako tiako indrindra tantany ihany no lasolo tiako. Tena zany mihitsy fa hono aletsy ahoana ki malala maninona mora mba ampafantarina an'izy roa vavy amin'izay zao fiarahantsika zao faly be zao reny. Marina tokoa ki zany sady inona fotsiny moa no mahanamantsika an'zareo raha hoe afenina an'zareo foana zany aleo mihitsy manao pro manokana dia naneno koa aza zao mety faly be raha mahafantatra an'izany ka tsy aleo any aminay dia roviana nefa nieritreretindry roviana re zany ndao lesa atao amin'ny laty ariva lady zao lady zao mety ka raikitra re fa aloha meo bizo kely amin'izay kiza elahy koa zany ao ary mamy ane kizy zany malaly hita lesiko za moa zany nampiantso fifirinanareo androany dia voalohateny aloha dia mankasiraka indrindra nareo tsirairay avy amin'ny famaliana ny antso. Tsika moa tsisy hafa fa fianakaviany iray ihany ary nareo no olona manan-danja indrindra amin'ny fiainako. Tiako be sasy teny io fa tsy izay tiana ho lazaina no lazaina. Mety nahazo asa vaovao indray izay kiala. Ka zao eto anatrehanareo telo mianan-keto no nambarako fa mifankaty za sy Mahefa. Hay kosa arabainy zany nareo dia tongava mitanjona ambony indrindra misaotra kia ay ve zany ny vaovao misy sa morakizy
inona no azoko lasaina amin'izany fa dia mirarosoa anareo dia mirosoa amin'ny lalindalina kokoa e. Misaotra indrindra e. Efa mpinamana fony fahazazanareo ary izay mahatonga miteny an'izany satria mino aho fa efa mifankahalala toetra tsara na roroa kely. Ie, Dia mifankatiava tsara e. misaotra indrindra ry mama. Indray tsy napoziko le. Fa inona loatra ary nataoko ny desemba nankalala ity ny zavatra tiako rehetra e. Ary variana be ny endry izany lafatra e. Tsy zany fa tena tsy napoziko le izy fa mirarosoanareo roa zany dia mifankatiava tsara e. Misaotra kia. Zavy-jalilay io raha vaviko io ry maefa fa maty kela. Matokisaka indrery lafatra fa ajaiko ohatry ny anakandre maso mihitsy ty sipamanja keliko tia sa tsy zany kia malala. Elala izy ary aza manao izay mamenatra eto moa e. Ao ary moa e. Fa inona ary ny tsy nanekenin-kialalalaina n'izany mpandim-piara-miasa amin'izany e. Tsy fantany mihitsy hoe za efa ela no tsiriritra amin'ny maefa nefa izy no mamata-mbonina fotsiny. Tsy maintsy mitady fikana korotanako andreo fa tsisy hipetraka fotsiny amin'izany eto ka. Marina raha tsy ohatry ny hoe za mihitsy ny totoim-bitana mipetraka tato amin'ireto fa ny faniriako rehetra tsisy tanteraka daholo fa lasa nikalalalaina daholo. Za aza sady tsy nahavita fianarana hatramin'ny farany fa baka aza saika tsy afako. Avy eo koa mba samy mitady azy izao ihany fa izy dia vetivety dia nahazo. Soa ihany aloha fa voaroaka tany e. Mpanao ratsy koa matoa voaroaka. Ary maninona moa raha tadiaviko azy ampantara amin'ny tany ampiasana taloha izay dia miaraka mitady hevitra nakorotanako andreo. Za tia amin'ny maefa hoy izany tia nikalalalaina. Raikitra rangaha izany dia ahoana nefa no ahafantarako an'izay bandy izay. Mahita hevitra ohatry ny manana page sur Facebook izay ilay orinasa niasana iny dia aleo fa tilitiliko ao e. Izany tsy hitako eo. Ary inona kiny mampimerery andreheto ry lafatra. Ndriko kia dia tsy mahalala mandondona vao miditra fa avy dia miditra dekany be fotsiny le. Oay, azafady akia. Fa inona tadiavindry? Tsy izany fa saika mba hindrana sarotra ranondry fotsiny fa adiniko any amin'ny mahefany Vao maika zavatra mahatsiravina ohatran'izany nadalany tianahy eto. Tena tsy faly amiko mihitsy mety lafatra ity izay tato ato hoe. Tena lasa niova be. Iny? Fahatereo ihany iny fa mbola ampiasako avy eo Misaotra kia, rehefa avy eo izany. Oui. Ay. Ampidiry fa tsy maninona e. Iza indray ary zany sipa mitady aty izany. Mandroso e. Miarahaba tompoko. Izy aloha tsy dia tsara fa tsy dia mahasosotra koa e. Ie, bonjour. Mahazo toerana ndry e. Misaotra tompoko. Ka eto ary izany resaka ao izany fa somary mbola be asa kely koa za io. Izy aloha ndry dia avaiza dia anao inona e? Za tompoko no mademoiselle lafatra. Raha vavy mademoiselle lalaina niasa tato aminareo taloha. Lalaina. Fa ahoana hoe naninona tamina taona nga hoana izy ka naniraka anao elatsiana aty sa ahoana? Izay indrindra no tiako hatongavana tompoko. Tiana ho fantatra ny zavatra nataony taty hoe inona na voaroaka azy. Izy maty tsy mety miteny aminay mihitsy. Fa inona kosa moa ny antony diranao amin'izany e? Sao dia mba tsy raha vaviny kory azy ianao fa toa tsy mitovy kory azy nareo ko. Tsy raha vavy mpiray-tam-po izay fa mpinamana be fahiny ary zaza niara-nitezaina mihitsy.
ary efa ny fampitondra toy ny mpiravavy ka fiainanareo any zany e dia alaminy fa tsisy idirako ianao koa be safarindresaka be ka lasa mibahana amin'ny fotoana tokony esahako fotsiny ary tena bogosany ty banty izany fa dia tsy azoko hoe inona ny tena nihavonany kialalalaina iny taminy tolozanao mandinika fotsiny e fandana ianao raha andeha amin'izay fa rehefa tsisy antony loatra ny nandehananao aty amiko e aleo dia tonga dia tsorina ary lasa ny lalaina ny olo tiako nefa nefa fantany izany dia ny anampianao ana amin'izany no tena atondihako ato aminao mazava eto le toerana ny tenen'ny lafatra hoe andalovan'ny lalaina sao aiza ihany ary izy iny efa amrome folo sasany zao e ay iny kosaka e ary izy dia tena mbola manja kely foana aleo raha nga hivoaka tato amin'izay aleo aloha hitabify tsara atao ambadiky nyity kasipoin kely ty aso tazany eo sady eto mahazo sary mazava tsara lalainy elaka izy zany ty indray ty bandy ty mankaleo ana ny mahita azy aza manahoana ianao inona kiny vavao za ela zay endrasy moa aloha e inona ary ty maikamaika be ty avy aloha ka lainkely na dia zay ela tsy nionan'izay azy ary tao roanao ankery fotsiny etsoko fonjeo etanao ary Nicolas avelaonao mamy aky izy zany ka mba enao e lehilahy tsy mahay miaina mihitsy tadio kilalaina fa miaina andrisy ty andriany foana efa aza aloha zay miprofo fa miarakitsika dia mandrapeona kiry manja kely koa iny kosa fa difika lalalaina fa andraso eny eny amin'ny Nicolas amin'izay anaona kizy teo zany ary aloha nydona kely e sirary fa tena mpanao film may be anao jere reto zandao sady hiditra ny anaty tomobila miresaka fa so isy atsikahatra etsika ka ndao ary aleo aloha hidabodaboka eto ambony fandrina eto fa sady miandry any lalaina fa efa akaiky izy zay sady mba mijery vaovao atao amin'ny Facebook ato e misy dia mampime mihitsy atao anatin'ny tika sady tena mahita atao foana ny olona ato ty zao le hira tiako be iny fa ndraso hoe mba hinona kely tena mifafain'le Facebook indray ny feo mandreraka tsy aleo raha nga hijery ny MP indray aloha ohatra ary misy demandena message nge ato zany ndaso hoe sokafana kely ohatray fa ahoana koa zao e fa ahoana ty sary ny lalaina mifanoroka sy mifamihana be amin'ity bandy ty tsy le ty e sady tsy ty ihany ve le bandina nahadroadro azy tamin'iny e fa tena marina ve zao e tena tsy napoziko ry lalaina mba rariny kosa ve zao rangaha fa izako aloha tony compte mandefa anytony sary tony hoe compte tsisy sary tsisy ninona izy zany so dia mba photoshop kosa ary reto e raha sy hoe jereko tsara tena izy rangaha zao sy le ty e jery tonga alesy malala mba hitany ianao rangaha andray vehivavy tsisy ilavana azy mihitsy ianao fa misy inona sady reny mihitsy le akanjo teo reny tsy azoko fa maninanao zany ataonao an'izao miala teo ianao maratraka eo nge ianao e fa inona tsy azoko lesy fa zany anao inona lahy e tsy mila vehivavy be tsara velatsia e tsy misy tandroka tokoa mantsy ny ratsy
fa ina nefa ny anaovanao anao ohatr'izao ry maefa fa nisy taizenao androany ha taiza afy nanatitra taratasy izoratantsika tena ny komina dia nangaty amin'ny lasa dia zay nefa mifanarahantsika ay dia misorata rery any ianao na hoeto any fatin-dehilahinao dia nareo misorata andray sady lasa rangahinao mivoaka fa tsy mila vehivavy janga sy mpamadika ohatranao koa ny aty e lasa satositosika ohatr'izao lasa voaka any tsy zavatra azoko mihitsy any zavatra teneninao e tsy misy resaka betsaka fa lasa ho hainao mandeha any tsy mila anao tsony a mandrak'izay dia lasa andray dia mandrosoa e dia misaotra ndriky lafatra namaly ny antso nantenaina moa tsy eto toerana e dia ndrisy isan'ny azo ianteherana za lesy eo foana tena nanay problema lafa iarahantsika mamahy zao kia tsy hivady ndraiky izy zasy lalaina maninona tsara zano a zay fa naombo ny tetika tsy anjaraka iny anay a tsy natao anazy ary izy koa tsy natao anangambe andrasa aloha aza vao tsara aloha lesy maefa fa tsisy azoko ny zavatra resany lahy ndasary fa tataraiko andre hatramin'ny voalohany mihitsy e hitandry tamin'ny etoandro teo a dia efa mba mandalo ity an-tsena ihany fa aleo aloha mba hanararaotra an-tsena kely sady efa lanilany daholo ny vary sy ny tongolo ao a dia menaka fa tsy lafatra ve tia miresaka amin'olona eo amin'ny tomobily eo ty mety mba io ve zany no olona miaraka aminy aleo mba isy an'izany koa fa dia mampalahelo loatra izy io zaka mafy loatra eo amin'ny fiainana sady raha tsy vitana kely izay foana izy matetika mandro ery izy zany a hafa ihany ho a rehefa neny no mandro sakafo e ka tiako aneky manome fahafapoanareo zanako e ary aiza lalaina tsy eo anefiny eo ve ndanaky mba hatsoa kely izy azafady a andrasa re karako any fa manina kindry lafatra fatao tsy mandondona akory indry dia miditra ato azafady akia fandry loha maninony tomitomany tsy maninona izany eky iza mba malahelohelo fotsiny a fa inona ary ty fa zaka inona indrina na fiainandrian'ny problème mandry ohatr'izao a efa lasa piravavy indray ve tsika sindry vao hiafahafa ohatr'izao e ndalo tsika hidina dia sakafo fa tsy tiako ny asasaina be amin'izany eo fa tantaraiko andry rehefa alohan'ny atoritsika ndao indray raha izay mety amindry e dia tadio a fa za eo foana amin'izay rehetra ilaindriana okeke merci ndry dia tena nikipy moa izany ilay masoandro mpiainako efa mba namiratra mahafinaritra teoko fa inona ary reny raha tsy nataoko ny mahatonga an'izao e izaho tia ny asa ny elana ny olona nanaovana an'izany anefa nivadika tsy fantatro izay antony aiza re izany amin'ny tany alehako e tsy asa tsy olo-tiana so ihany aza lafatra mba eo aloha mampahery ahy io neny aza moa dia gaga mihitsy hoe fa naninona ny tsy nandalo mihitsy mahefy izay tato ato
aiza renao Andriamanitra pahery sy anafaka amin'izao aty-tsaiko izao fa tsy ilay Nicolas mpamosavy indraiky aty izao e. manao ny lalaina mba afaka mipetraka ito akaikinreto ve za aleo angamba andefa vao mainka ampitombo ny alaheloko sy ny savoritahany saiko ny ataon'ity lehilahy matsiraviny ity. andraso moa aloha kivetivety a tsy anadalandringa eny ny atondiaketo fa mba misy resaka kely tiako atao amin'diry lalaina inona ihany mbola tsy aritrao aty amiko aty e ary avelao ny tanako mba aza ifika be ohatr'izany moa ny tanako e na endraso vetivety ary raha mitra ihany no angatahako aminao dia tsy anadalanao ntsony a inona no tianao tenenina fa maika be ahy e ary iny ty ataonao mifona kely lalaina mifona tena milela-paladia fa tena tsy netiny nataokanao tia hanana fiainam-baovao mantsy izao dia aleoko mangataka famelana amin'izay olona izay mety manana lahelo amiko ay tsapanao ihany hoe tsy netiny nataonao sady mitsangana teo fa tsy tiako izany do liana ohatrany hoe ka mamelana ary ve indry izany tsy hitsangana ty tao raha tsy mahazo valiteny avy amindry tena fona amindry amin'ny foko manontolo zary lalaina tsy tako izay atao an'ity nefa matoa izy manao an'izao fetsika izao ety an-dalambe dia tena mety vokatry ny fony tokoa dia io ve izy izany mamelanao azy zany ary Nicolas sotra-petsaka dia miovavy fa mindra amin'izay amin'ny sisa tena misaotra kely lalaina tena olona tsotra sy mendrika tokoa indry ity ary samyra izay manana andry mandefa mandry fa nanoana indringa ny teniko teo azafady moa fa marina ane zany marina zany lasaiko andry izany indry aza ty efa hitako tsaratsara peratra ery efa nisy namandrika zany avelako ianao aloha fa mbola misy dialehako e zaho ary hofisaorako andry dia andao fa ateriko any andry ary sady ataoko ahoana lalaina no amela andry andeha rery amin'ity ranomaso be ity sa mba misy vahaolana azoko atao aloha mafana an'izany alahelo indry zany lasa nampalahelo kely le endrika tsara tarety eo okizao ihany fa aleo za andeha rery fa izay mihitsy no ilaiko Nicolas tsy ho mandry amin'izao ny isaiko maneritreritra lalaina raha misy manonjoanao any dia honegniko mandrakizay ane fa tsy lalaina sy le bandy indray ve ireo mifampitazotazona etsy amin'ny seza vato ireo e reny fa lasa niaraka any anaty tômôbilina any mahantra loatra izany foko izany marina izao masoko roa mihitsy no mahita fa manitsakitsaka lalaina ay velesika nisy an'izany vaovao izany taty e tena mba tsy nampoziko indray iny a tena mararika ila izy e tena vaky ny saiko hoe fa tena hoana loatra ary ny tena olana dia mbola tiako ihany ne izy na dia efa misy azany zavatra rehetrarehetra izany e dia inona izany ozy izy elany atao ka za aloha ki tsy te herika fitiavana zany ntsony fa raha zany miaraka amin'olona izany a dia anaparako ny valy fatiko any lalaina fotsiny ny antony ye tena tsy mety lesy izany a ary efa mahafantatra an'izany ve lafatra aloha e ye efa nitantaraiko azy fa izy no mba namana hoe mba any sisa azo ifampizarana tamin'ny ratrana azo zany e tena enjana koa aloha ny zavatra misy rehetra izany e dia tsy ho gaka ve izany izao madamy voangy hoe naninona re lany tsy nandalo tany ntsony nefa efa ho afaka tapabolana ny raharahanareo raha ny tokony ho izy
tsy dia asa saina amin'izany ntsony aky fa tena batenina be zany saiko izany a kivy tanteraka tena mba tsy naposika hoe lalainao navita zavatra mahatsiravina ohatr'izany a iza mokinona nampova dia tsy misy tandroka tokoa ny ratsy a izy milevadevaka io mandeha vitay atsalaka fotsiny dia tsy mba nydresahandriva eky izy ny amin'izany tena efa saika nresaka amin'ny mihitsy aky fa ny azy no tonga aloha ny taraina taty amiko izy fa zavatra hafa mihitsy ny zavatra teneniny dia za moa nanao analizy tsara satria samy fantatsika tsara re ny toetran'izy roa reo nanao analizy aho hoe iza no milaza ny marina dia mahefaka no inoko satria natondrina na mihitsy le sariny ka izany ne ho aky natondriny anahy koa sady mbola namafisiny hoe ny maso ny roa no nahita ny lalaina sy le bandy niaraka niditra tao anaty tomobile n'le bandy naomby tsara daholo kosa aloha izany mitetika ny asy andriko hanikala lalaina mahatsiraviny mihitsy ny tanjoko tena lalaka izany ka na antenaina manahoana ky ave nareo roa efa tafaraka ato laza ohatry ny mahatsiravina anana mijery an'ity lalainy ity tsy naposiko enkia fa zangamba ky any dia efa nandalo kely fotsiny mbola misy olona manao fotoana kely amiko manko ay kosa dia efa manana fotoana manolona aiza kosa veky dia vao tonga dia lasindriny efa izay ela be izay tsy nionana izany aky fa lasa mamitaka le olona za fa mba hoe lalako makany ihany taty aminareo dia mba nivily kely izany efa ky vao saika mba hiresaka amindry mihitsy aleo aloha ky dia manao pro manokana mihitsy tsika telo dia miaraka sady miresaka tsara fa zaho aloha tena miala tsiny be ky lalaina avy aloha izy aloha andefa sao tarakeo pro any aman'olona tsy teniteneniny atsika ry lalaina marina tokoa ky izany dia mampamangy any amin'ny mpanao pro any nareo koa ky dia mampimeka zay are tia fiainako sisy tena tsy te hifanehatra amin'ny eny mihitsy fa tsy hitako izay havaly azy rehefa manontany ahy izy hoe aiza mahefa ny tsitotrony lasa tsy mahatonga natao hatrany mihitsy koa fa mitsoaka sy tsy te hifanehatra amin'ny foana tsy te hanome an-tsaina ho anao ary neny mahalalako nefa dia mandra-pahoviana ary izany no hiaina nyty rifiry lalina ohatr'izao ty aza hitako kaneny izany lalaina mba avoiky fa malailo andrina eny aleo mody tsy hamaly fa mody atory aiko anefa mbola tsy matory ndry aiko tsy nidindry avy aty anaty ny varavarana loza koa izany fa tsy voahitiko tokoa ny varavarana fa maninona kindry izy zanako mahalala ny setroka sy ny tomanina kineny ary mbola nandiha fiainana taloha andry aza mody matory eo fa ao tantara ho aneny ny mahazo andry tena mifona aneny mifona eno zany tsy maninona izany fa teneno anazy problème andry raha tsika mama inona mampiasa saina andry mahefa neny marary neny foko marary ny fiainako rehetra tena fery teneno anazy antony mahatonga an'izany fa tsy maintsy mahita vahaolantsika neny aza feefa reraky ny asisan'andro io dia mbola ho ampiako asa saina hafa indray zay akiny mahaneny aneny tsy misy olana tsy vaovah miaraka izany fa teneno anahy dia mitonia aloha ndry fa mahakarara ny zao sominy aiko sotroy aloha ty rano ty misaotra neny fa hitany neny
efa eniko hoe efa naombo nitetika dia ahoana amin'izay aloha izany ilay asa homelonanay tsy taitra indry fahalantsika ny amin'izany amin'ny herinandro indry tongava amin'ny braoka dia omeko vola fa tsy possible aloha ny sandreo amin'ny orinasa fa tonga dia vakena fotsiny tsika amin'izany taiza kosa rangatsika sy ianao no fanaraka an'izany a vola betsaka anie izany omeko andry izany afaka atao andry fanaovana zavatra hafa na hivarotana itadiavana voly raha izay indray aloha dia tiako e nefa dia ho gaka ny olona hoe taiza no nahitahako vola nanaovana an'izany za maty izao hanokatra botika e dia ilay fivarotana lamaody sy ny sisa ireny mba heritreritrako iny anjara indrindray no mieritreritra azy fa le fanarahana ray kosa sao adino le iny izany ny anatanteraka an'izay indrindra aza zao no antsoka andrioko ay ves andao hoe tany amin'izay toerana tilina amin'izay ary aleo any hatrany fa azao tsisy mpanelongelona raikitra ary izany e tena tsy mandeso any eritreritro fa lafatra mihitsy miaraka amin'iny bandy iny fa mba iza loatra ary ty bandy ty e dia maninona moa izany lafatra miaraka amin'io nefa ny tokony ho fatany tsara io hoe le bandy niaraka tamin'ny lalaina satria efa natoroko azy le sary tena tsy mazavy izao fa aleo reo rangaha rahako any mihitsy a efa ela mihitsy ty lafatra ty ny tena tsy matimatiko lolo izay a tsy aleo rangaha rahako mihitsy a zary toatrany tsy misy olona izany ato odio lalaina fa tsy feo mahefa ve izany miantsoantsoany izany e lalaina mba voay mokia tena mahefa mihitsy izany inona koa ary ny ataon'iny aty e lalaina ndriana e izany tadiavy mahefa izany e tsy mila n'io ary neny a tsy mila fa safy mandeha tany io aleo ary fajereko e fa ahoana ny ianao izay manao mama ao ve lalaina fa ataonao inona izy e tsy efa ampy ve mifanevantevana sy ny tsy firarahina nataonao azy mila mahita azy mama zao dia zao fa hitako ny marina rehetra tena hifonako fa za koa mbola voafitaka aza olona ohatranao zao ve dia manaiky ho fitan'olona e fitiavana mbola ratsy fototra matoa mora voafitaky ny olona izany tsoroko aminao mama fa na nisaraka azy za sy lalaina dia tsy nitsahatra nyty azy mangina teny foana zao nefa hitako ny rangory fototry ny afo rehetra fa inona nefa ny tsy andeha fasan'ny eny an'io mandeha any fa namenao azy aza mahasosotra e lalaina tena mifona amindrika fa tsy mba nandinika akory fa nanomentsiny andre avy hatrany tamin'ireny fotoana ireny a tena tsy mety ny fiainako raha vao tsisy andry tena mariny e tena mifona lalaina sy leo anao mahefa leo fandany anao mandeha any ka aiko amin'izao fa lafatra daholo ny fototry ireny olantsika ireny dia aviterany amin'ny olona indray ndrihatra e ianao ty tena banjy tsy mahay mipetraka mihitsy ka manana porofo nge za e zay ny antony andehanako aty ampiratra ny masonareo mianaka fa tena pozina ny olona ny raisinareo ohatrany zanaka na raitapotato raha azoko tsara dia tena tsisy azoko mihitsy ny zavatra tena enorma efa andao hiarakantsika telo mianaka dia atondroko zavatra nareo fa mandeha be koa ny fotoana e andao kijeran'izany tsika ry lalaina ie tongotsika fa iny ty toerana hitondranao anay ty mino aho fa io ny trano Nicolas namanao e Nicolas namako ahoana moa ka iny ihany tsinona ny anton'ny olantsika nefa jereo fa ao miaraka aminy ao lafatra maninona tsara hoe mahefa zany e zany efa lazaiko anao izay marina jereo
mahatazana mazava tsara tsika telo mianaka avy ety lavitra ety. Tena loza koa zao ataony lafatra izao. Tena tsy nampoziko mihitsy. Tena tsy nampoziko. Dia inona moa nefa nidirantsika amin'izao resaka izao e? Izy ve manao ny ataony miaraka amin'ny Nicolas dia tsika no hikoropaka? Ary nga efa nisaraka ianao sy Nicolas no to tsy mampihetsy-bolomaso anao akory mahita ny ataony zareo ha? Politiko ve dia inona no tokony hatatrana amin'izany? Tena mahaizina amiko mihitsy izao resaka izao ka. Ndraso aloha. Tena io lehilahy io mihitsy le tazako ny resaka tamin'ny teny an-tsena indray andro izay. Dia zaza mba faly hoe nahita ny anjara tandrify azy izany lafatra. Nisy an'izany koa? Dia taiza izany ho fankafantaran'ireny raha izany? Tena fahatsoko be dia be ny nandray atendron'ny zava-misy ry izy mianaka fa aleo averiko azavaina hatramy voalohany mihitsy ny fandehan'ny tantara. Menanao izay. Zaky tena otsa loatra amin'ny maefa tamin'ny nanaovany kialalalaina fozazy a. Takiko. Dia ho rafa ve izany ilay finamanantsika efatra mianadabe taloha ireny? Tena malahelo kisa. Na za koa zany ake tena malahelo fa za rehefa hiala tsy hipetraka ao amin'ireo tsony fa efa nahita zavatra hafa atao dia ndrisy maefa tena hitako kanampy be anahy amin'izany zavatra izany a. Inona kisa izany? Za aloha mazoto be raha hoe zavatra hasoa. Jerendrindra eto anaty sakosy reto. Herty, tao vola be kia. Zaky mba te hanampy olona amin'izay fa tsy dia tambezo amin'olona foana. Fa taizaka iny nahitandriandreo vola be ireo. Miketrika kia. Mila mandeha amin'ny fahamarinana foana eo amin'ny fiainana fa tsy ohatra ny ataony kialalalaina dia tsy maintsy tafa. Tena marina kiza ny voalazandrisany a. Mba misy zavatra tiako ampanaovina ndrika ity a. Inona kizany? Tsika izao ty efa kay krismasy indray a. Fa ahatsiarovana ratsy ho anahy foana ny krismasy hatramin'izay fa tiako hiovaka izany amin'izao a. Dia inona arony izany zavatra tiandrianam-pianandry izany e? Tonga dia tsoriko amindreo aloha fa tiako aky maefa. Ary efa hatrany am-boalohany. Fa izy moa hosodokany tiaka lalaina manafika io iny. Lafatra. Dia hosahindry ve niaraka amin'ny maefa? Fa ahoana aky moa tsy hosahako a. Matoa izay eny avoaka n'io vavaka io dia zavatra vitako izay. Dia ahoana sy ahoana arony izany ny plan e? Ary fa atao mitondra entam-be ho aizy ity indrindra lafatra. Aleo ngamba andeha amin'izay fa misaotra indrindra. Fa atao dia tsy akiteniteny mihitsy aky izany fa tampoka be a. Ampy angamba izay ry izy mianaka izay vitanareo tampoka izay fa misaotra. Aleo amin'izay ngamba mba hanampy olona indray fa tsy dia za foana no ampiany olona eto amin'ny fiainana eto e. Tena nitahiry fahavalo tato an-trano tato izay mianaka marina. Za raha tsy miboziny io tato aza. Raha mba fantandrima tsy ry lafatra fa efa tsisy miafina aminay ny zavatra ataondry a. Zaranay koa aza amin'ny sampaneto ny lalantsika fa tena nitahiry mpamosavy malemy tato an-trano tato fotsiny izay. Efa tsy sante fakona daholo. Sangany sy efa tafity manao an'izay azahoako amin'ny maefa sisa dia milamina ny zavatra rehetra. Ka izay ary fa lasa aloha e. Ndao fa omendalana ianao ary. Mirary soa kely lafatra. Misaotra ary. Dia ho aiza amin'ity andro alina hono aky izy iny a. Dia tsy haiko sady tsy raray koa ry neny a. Soa ary izy fa lasany fa olona mampite hanozona be. Aza miteniteny foana ohatr'izany ndry fa aleo izy hoano ka. Efa ho krismasy indray mantsitsika ry neny a. Enina taona teo aoriana dia ireny no ataony. Nataony tohatra fiakarany fotsiny izany tsika dia rehefa tafity izy dia manan-korotana sy manao an'io toetra ratsy rehetra io. Ny soa ataoky levenam-bola ary lalaina. Fa ny ratsy atao loza miantona. Izao izy mety mahatsiaro tena ho sambatra dia niala tato amintsika. Fa jereo fa kelikely eo dia ho hitandrio ny fiainana.
Serneny mana tena mafy ny azo amin'ny mahefa angambo izany izy iny sao. Nefa dia mahefa ihany no nahita ny adalany. Fa inona nefa ny resaka tena ilandriana e? Aza taitra la fa surprise e. Surprise? Sady mino fa hotila be le izy. Ka mahasosotra anahy mihitsy ity surprise ity fa tonga dia tenenao aingana rangavatsy. Endraso eo ary fa akala izy vetivety ahy e. Anyakaingana tany ary ndiva misy resaka tiako atao be amin'ndrizako io rehefa eo. Afaka miandry lesy izany fa aleo aloha andeha. Sady sao dia taraiky eto a. Zay fa veloma e lahy. Otry, fa veloma ahoana e? Tsy azoko mihitsy koa izany ka. Nantenaina ho ahy. Tena tsy nirara iny fa nitohizany ihany ny diany sady ny azakazaka izy dia vetivety dia nidify tsy hita intsony. Fa iza koa ary izany manampina masoko izany e. Nantenaina andriva e izany e. Aza manao sangaratsy eo rangaha. Za ihany lesy tsy mahefa. Lafatra? Tiako e lahy. Fa ino ty ataonao e? Otry, fa inona ty mahazo lahy ty e? Dia mbola tsy tsampalahy ihany ve fitiavako alahy hatramin'izao e. Sady malay lalangy za tamin'ny nanaovanikala lalaina lahy e. Tena biby dimy tafio-dijana akondra ianao ty. Piatsara velatsy sady mpamosavy. Vorondolo koa. Fa inona daholo izany favaratsy lahy izany mahefa? Zany e? Fa zana ninona lahy? Tsy mila namana mpamorika sy ratsy saina oatra anao ah. Mazava? Sady tsy vitan'izany fa mbola vehivavy janga ihany koa. Sa ho tantaraiky daholo? Fa nisy inona mahefa? Tsy misy marina izay tsy iseho izany ry anina. Fa marina inona ny tadiavin'lahy? Eny e, tsy misy intsony satria efa hita sy mazava tsara daholo izy izao e. Fa inona nefa lesy izany a? Tsisy azoko mihitsy mahefa. Efa be da be ny projet nomaniko antsika letsy e. Aleo andefa sao dia maratra keto ianao ty ka. Raha ny atezerako izany tena. Mahefa? Mahefa! Mahefa! Tena lasa izy marina. Fa ahoana e? Aleloha hiatsaona natenaina fa mety mbola tsy lavitra izy izay. Aleko an'le trano mihitsy iny mahefa iny fa za tsy anaika an'izao e. Na dia izay ezaka rehetra nataoko izay azy. Ahoana honaky ozy izy le olona teo? Lasa nampiangonana honika izy a. Mety nijery krismasialina izay. Andoky ale any a. Zany ve heverina eto raha tsy efa diva araina? Fa tsy azoko tsara ny le fanazavandry teo e. Fa tsy azoko hoe inona no nalasa azy nefa ny plan efa mipetrapetraka be reny ve kiko. Aleo loro izany ho any fa mamonjy azy aloha izao no tena mahamaika. Efa indri fa tiako ho fahatsiarovana tsara ho anaty krismasy indray mitoraka ity. Ka andao malaky ary e. Ndao. Tena taritsika telo mianaka Mbola tsy manomboka ane izany fa mbola mihirahira alohan'ny fotoana fotsiny ny olona e. Ay. Mifito io vao tena manomboka. Ndre mahatsiaro zavatra be reto za. Inona? Tadidiko nahazo any lapatra tamin'ny enina taona lasa ohatr'izao. Eny e, mampalahelo nefa iza moa no nanapo hoe vita zavatra mahatsiravina ohatran'ireny ny akisanamantsika e. Ela koa lesy dia mampimeka. Dia hoe kisanamantsika koa. Hita fa zany. Marina kosa kizy lazainy mahefa izany a. Izao izy efa lasa fahavalonareo. Enjana ane ireny fifandaozantsika ireny e. Raha soa no fanaovana tsotra ireny mihitsy ary neny a. Tena vehivavy ratsy toetra. Tena ambody mitafody-jana akondra e. Mahefa! Mahefa! Fa tsy natenaina indray ve ity e. Tena efa leo be amin'ny ataon'izy ity koa zaka. Marina e.
tena vehivavy maivanydoa mahasosotra mihitsy. Maefa ary tolalaina sy ny mamany. Zahay kiratory tenaina togaga bendry. Fa ina ho zany nahazo alala teo e. Fa zana ninona lala. Sady maninona lala mbola miaraka amin'ny mpamadika iny ihany e. Mpamadika? Ianao mihitsy ry lafatra ny tena filohan'ny mpamadika. Asa hoe inona loatra ny antony? Fa mpamadika ahoana lesy? Zany e. Tsy lalaina nampitaraina ny lahy io ve ny tena mpamadika nefa dia mbola inona ihany mbola iarahan'ny lahy amin'io? Ianao koa mangina ianao a. Makaleo be any na nomena anao aza. Tsy mahay mipetraka fa amin'ny fiainan'olona mampivadika doanao nefa ianao aiza. Amin'io tsy mahafantatra izay tena marina akory fa eny e, tsy mahagaga moa fa tafaraka samy ratsinareo ko. Tena tsisy azoko daholo ny zavatra tenenao ry Maefa. Zany e. Fa inona nefa ny ratsy nataoko an'lahy e? Okizay raka izy ny resaka reo a. Samy mahalala ny zavatra tena nataony tany daholo angamba nareo. Fa ho an'izay vonina hivavaka dia dao hiditra fa efa maneno ny lakolosy. Eto alohan'ny tempolin'Andriamanitra isika ka aoka samy tsisy amorona zavatra hafa na andainga indray. Fa fotoana izao a ahafahanareo mibebaka. Ohatry, fa inona koa ary ny tadiavin'ireny polisy ireny aty am-piangonana aty e? Eny tokoa. Dia mbola averiko ihany hoe arabaintsika rehetra nahatratry ny krismasy e. Tena tsapako mahafinaritra raha samy krismasy ty krismasy indray mitoraka ty a. Zany ve ki malala? Marina mihitsy zany rakizy a. Dia aleo manao marina hatrany fa tsy mahafaty atoka mihitsy a. Marina zany Tena mama. marina zany roneny a. Dia aleo tsy be felonina koa eo amin'ny fiainana fa mamarina kady. Dia aleo koa tsy miditra lala amin'ny fiainan'olona sady mba manadiady tsara fa tsy maivandoha eo amin'ny fiainana e. Enjana ane reny nahazo any natenainy ireny e. Tena enjana be mihitsy. Zany tokoa no alehany rehefa tsy misaina tsara. Nicolas ve ny raha miasa? Hitako. Soa ihany aho fa tsy tafiditra lala tamin'iny lehilahy iny. Ay, izany volana angalarin'ny Nicolas tao ampiasana daholo ireny nomeny any lafatra ireny dia natenaina koa moa tao kely lafatra teny foana dia izao lasa voaroro ihany daholo zareo. Any izay zareo manao krismasy any amin'ny violon any. Enjana mihitsy. Sahazazy zany e. Tena olona samy ratsy toetra daholoko. Aleo rangaha ho any fa any koa ny sahaza ny vorondolo toetra ohatran'ireny a. Dia krismasy morondolo tokoa moa zany ny ilazana azy ho an'ny Estely satria samy vorondolo toetra daholoko. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray miaino. Mitondra ny lohateny hoe krismasy mborondolo. Tantara nosoratan'ny Salohim-Boladina. Iaina soa no lalaina, Lina no lafatra, Volana no nantenaina, Lisy no voangy, Tovo no Maefa, ary Clément no Nicolas. Nandray fiosina no Totosa, Tovo Andriamololona. Studio ny prod. Ny fotoana ny tantara eto amin'ny RDA.